Mampametra-panontaniana ny fihetsika sy ny fitiavan-tanindrazana ireo mpanao politika sasany momba ny fitakiana ireo nosy malagasy hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrika Anambohidratrimo. Tombontsoa iombonana ny fiverenan'ireo nosy ireo ho eo am-pelatanan'ny Madagasikara raha ny faneho-keviny etsy ankilany misy ireo manohitra. Nakaiza lay fihavanantsika malagasy izay nampalaza antsika hatramin'izay ny fifankatiavana. Lasa ny frantsay ve sanatry ny vava fa raha mandinika tsika misy mpanohatra fitondrana hatramin'izay eo Frantsa mahalala an'izany daholo ny mpanaraka ny géopolitika fa rehefa misy ny tombontsoa iombonana dia avy dia mifanatona na dia tsy mitovy hevitra ara-politika ary satria tombontsoa iombonana. Efa nanao fanambarana amin'ny filoham-pirenena malagasy ny fangatahana ny amin'ny hamerenana andreo nosy manodidina ho an'ny Madagasikara dia nitambatra ny mpanohatra sy ny eo amin'ny fitondrana ao Frantsa. Lasa ny amin'izareo ve ny fifankatiavana fa manahoana kosa tsika eto Madagasikara to lasa mifanenjika trano. Maninona kay tsika ny sanatriny tena lasa manaotry ny hoe valalan'ambo ka ny tompony aza tsy tia ka eto dia misintona ny saitsika rehetrarehetra isika malagasy avereny tompoko ny fifankatiavana malagasy izay nampalaza antsika hatramin'izay. Ankoatra izay tokony hojerena akaiky ny fanarenana ny firenena aorian'ny fahataperan'ny valinaretina coronavirus raha nambarany hatrany ary hatsangany ny commission mixte. Efa mipetraka ny fitantanana ny crise amin'izao gestion de crise fa ny gestion après ny crise kosa mba manahoana. So dia mba efa tokony eritreretina zany hoe ahoana ny fomba hitantanana ny aorinan'izao crise misy zao. Mba tsy ho afaka 5 taona afaka 10 taona dia ilay coronavirus tamin'ny 2019 sy 2020 ihany no tantaraintsika fa tsy mampandeha ny firenentsika eto. Ka androany miantso sahady hoe so dia efa mba tokony hisy commission mixte atsangana isin'ireo mpanao politika, ao ny mpahay sosialy, ao ny mpahay toe-karena mba tsy tena hiatraika any amin'ny taolana, hiatraika any amin'ny akalana izao crise misy zao. Mamolavola sy mandinika ny tokony anarenana firenena aorinan'izao dia atolotra ny filoham-pirenena izany proposition zany. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny hery velona rehetra amin'ny fanarenana ny toe-karena raha ny faneho-keviny hatrany.